Amin'ny fifaliana lehibe indray no andosoana tokatantsika eny amin'ny jemitia tonga amin'ny fotoanany fampianarana indray tsika larana fa feno moa izany to fa ny fampianarantsika eny avao firy 16 numéro 16 na ny larana fa 19 ho antsika rehetra ato tokatrano izay manaraka n'izany fampianarana izany manerana azy tontolo izao no mandeha ny fampianarana ary ny lohatenitsika dia hoe ny mpanota dia tsy maintsy mankany amin'ny elo ka miomany ianao izany dikan'izay izay moa izany no fampianarana eto indray dia amin'ny fifaliana lehibe sy amin'ny firavoravona feno no iarahantsika indray ny amin'ny tian'io larana fahenina ambin'ny folo ny fampianarantsika ny amin'ny zao an'io zao ary dia tokatrano dia faly be mandoso tokatrano ny tena koa masaterany soa ziadiaha elia tenin'Andriamanitra avy hatrany no jerefantsika hoe io Andriamanitra io aloha dia tena milaza fa tsy mihaino mpanota zany izy zany anie ka tsisy tena tsisy mihitsy n'izay sary zay vakitsika aloha nisy atoko fa 7:50 misy atoko fa 7:50 no jerefantsika dia manaraka ianao zany ny amin'ny reto teny indray dia dinio ny tenanao misy 7:50 atoko fa 7:50 andiny voalohany sy ny faharoa ino ny tanany avatsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lany dalovana fa mahare fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina nytavany anareo ka dia tsy mihaino izy io Andriamanitra io zany dia mazava be mihitsy ilay Andriamanitra Abrahama tsindriko tsara eo ilay Andriamanitra Abrahama ilay Andriamanitra marina dia milaza mahitsy be mihitsy ny hoe tsy mihaino ny mpanota fady anazy mihaino ny mpanota zany tsy mety aminy zany zany ianao izay mpanota io zany le milaza fa tsy mety mpanota dia efa ilay Andriamanitra Abrahama tsy nihainonao reraka fotsiny mankany am-piangona ary ny afaranao tsy makany amin'ny elo raha izay na mafisana izay teny izay rehetra amin'ny bokin'ny Jaona toko faha 7 Jaona 9:31 okevantsika ilay Jaona toko faha 7 andininy fa 1:30 Jaona 9:31 efa tsika ampidirina vetrany ary amin'ny écran io zany fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota zay zany hoe Andriamanitra io zany dia tsy mihaino ny mpanota novinoviny reraka zany ianao hiainan'io ivavaka eo fa efa laza izy fa izy dia tena tsy mihainanao ary tsy mety mihainanao ary tsy hainanao mihitsy novinonovina satria efa nilaza izy hoe zany ty tsy mihaino ny mpanota zany ka dia reraka fotsy ianao zany ivavaka eo fa efa niteny izy fa izy dia tena tsy hainanao raha misy zany zay mihainanao dia efa nity voalohany mihainanao roa zany zay marintsika tsara zany zay tenina koroa zay hoe tsy mihainanao mpanota tsy hainon'Andriamanitra ny mpanota Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota tsy mihainanao zany Andriamanitra zay dikan'izay hitondratsika amin'ny teny manaraka fa ny mpanota dia tena tsy manana fahefana ho any amin'ny lanitra zany dia ireo mpanao ratsy zany Korinthiana voalohany toko fahenina lohany metsika daholo ny teny Korinthiana voalohany toko fahenina ny andinin'ny fahasivy raketsika ilay izao teny izao ny olona tsy marina mokona teo hoe mpanota zany Korinthiana voalohany toko fahenina andinin'ny fahasivy ary hitantsika hoe ty ny fahafolo zany moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe ny olona tsy marina zany dia tsy mahazo mandova lanitry ny lanitra zay natao hoe fanjakan'Andriamanitra mantsy tsy ho any an-danitra zany ianao lanitry ny lanitra moa tena fiantso anazy ary aza mety ho fitana ianareo mahitsy be mihitsy io teny hoe aza mety ho fitana ianareo any aza mety voafitaka ianao zany hoe ny mpanota afaka makany any rehefa mibebaka atsika dia mihaino olona mibebaka io Andriamanitra io aleo tsy indray fa tsy misy azany Andriamanitra mihaino olona mifona zany hoe androany ianao mibebaka dia raha pitso anao manota dia aoriana indrendranao manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka tsy mihainanao zany Andriamanitra Hébreu 10:26 aloha vetsika kely makatelo io tsika aloha zay vao miverina indray Hébreu 10
feo izy teo. Hébreux 10, 26. Hébreux 10, 26 dia ny 27. Hébreux 10, 26, 27. Fa raha miny manota isika, io zany le olona manota foana dia mibebaka le ohatra ataonareo ampiangonina mikofesy le mifony miorakorako ampiangona mifona manao indray rehefa aveo dia afaka indray ny herinandro dia mifona indray dia ity le teny miandry anareo ity. Fa raha miny manota, matoa mantsy anao mifona zany miny manota indray ianao dikan'izay nanao ny tsy mety indray ianao. Rehefa nazo ny fahalana tsara ny marina, matoa zay ianao miny manota dia fantatreo fa tsy mety io, fa ataonao dia aveo anao mifona indray ianao rehefa aveo dia ataonao dia mody mamela elo ka mpitondra fivavahana. Tsisy Andriamanitra naninona io mpitondra fivavahana io ka raha mpanota, satria mampandika lalànanao koa ary izy, mankasitraka an'izany adalàna zany izy dia tsy ny manao ihany fa nankasitraka ny manao koa miara-vo daholo. Zay ny lalàna zay. Ka eto zany tsika dia mahita marina mazava mihitsy hoe fa raha miny manota ianao le mila mibebaka foana io zany isaka ny tonga andro ivavahana dia lasa indray aloha mibebaka. Io zany hoe fandaroana tsy mibebaka mihitsy ka efa olo marina mpibebaka amin'inona. Olona tsy mahay manao ratsy anie ny ato amin'ny ahosoa zany no ararana amin'izany dia hibebaka amin'inona ary moa. Afa-tsy ny olo efa mpanao ratsy ihany dia izay indray anazy moa zany. Izay tsy miresaka amin'ny mpanao ratsy fa izay ato amin'ny ahosoa dia tsy manao ratsy zany. Rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Tanao, tsy misy fanafana ny fahotana intsony ho an'ny olona izay efa nandray ny ahosoa. Zay ny Andriamanitra tena marina zay. Matoa zany ireo mbola manota foana dia mibebaka dia manota dia mibebaka, tsy le marina io miaraka aminareo fa devoly io miaraka aminao io. Matoa anao mbola manota foana. Fa raha le tena marina izy tena Andriamanitra dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony ny olona izay efa marina miaraka aminy. Zay le midika hoe tsy mahay manota intsony ary tsy navela nota intsony, fa matoa izy manota tsy miaraka amin'ny ahosoa zany olona zany. Zay ny teny marina mahitsy be mihitsy izy io. 7:20. Fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Zay. Olona hiarina ny fiandrasana mahatahotra sy fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra ianao handany anao satria fahavalon'Andriamanitra ianao. Zay ny voalazan'ny soratra masina. Ka miteny amintsika etetra hoe tsy misy an'izany hoe manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka, mipetraka ao anatin'ny plasiny miny manota sady ianao. Fa raha vao nahafany indray mandeha ianao dia tsy misy fanafana ho an'ny ota intsony. Madio anao dia tazoma mandrakizay. Zay ny antony nanomezana le fanahy masina ahatonga anao tena ho lasa parfait, any hoe tena tsisy tsiny, tsisy klema, tanteraka, tsy mahay manao ratsy ny dikan'izay. Zany no teny omenantsika voalohany kasika any amin'izay hoe tena tsy mahay manao ratsy iny ato amin'ny ahosoa. Tena tsy mahay zany izy. Fa ianao mbola manota io zany tsy izy ianao. Verentsika amin'izay izy le zay. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitana ianareo. Tandremo anao voafetaka zany. Fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sambo sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita 9 sy ny mpangaratra sy ny pierina sy ny mpomamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankelina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay. Zany hoe ny olona mpanao ratsy mihitsy zany dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Reo le tsy mahazo miditra any reo le mpanota reo. Dia verifio zany ny plasinao aiza ho amin'io ianao. Verifio tsara ny plasinao aiza ho aiza eo ianao zany. Fa tsy mahazo miditra lanty ianao izay miteny dada Iavana. Na mpitondrena ahosoa, na mpitainy apôstôly. Zay zany ny zavatra misy zay. Faro, tseko 1, 2, tseko tsona fahafiry zao na fahafiry, fahadimy fahaenina angamba dia tseko tsona teny omenantsika indray Apokalipsy. Apokalipsy toko fa 2:20, 7:20. Apokalipsy 21:27. Apokalipsy 21:27. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vedaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Tsy mahazo miditra ao anatin'izany lantilanta zany mihitsy ny olona mpanao vedaveta, ny olona tsy masina. Ka ny olona tsy masina zany dia ny olona mpanota ilay mpanao ratsy tahaka anareo, tahaka anao, ilay tsy mety miala fahotana, ilay manaratsy an'izao fanjakana masina izao, izay mpandainga,
efa impirina andainga ianao zay ary ny androm-pianao dia lainga sy fitaka fotsiny mandraka andro any ary anao tsy ho afaka ho zatra tsy manatona ny Ahosoa ianao fa zay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana zay ny zanak'ondry any no lasa miditra any satria reo le tsy mahay manotra satria efa tafaraka amin'ilay zanak'ondry ka ny anaran'ilay zanak'ondry dia tsy iza fa Ahosoa ilay manala amin'ny fahotana lasa tsy manotra intsony zay miaraka aminy lasa olomarina izy. Apokalipsy 21-27 fanaporofonanao fa tsy ho tafiditra ny amin'n'antilanitra zany mihitsy ny mpanota aza lany andro eo anao fa tena zany hoe diso adresy mihitsy ianao. Apokalipsy 21:8 Apokalipsy 21:8 fa niosa sy ny tsy mino ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farizy rehetra avy sy ny solofaha fa izany no fahafatesana faharoa. Izany teny izany zany dia tena mametaka amintsika rehetra mihitsy ny hoe tsy mahazo miditra ao anatin'ny lanitra mihitsy ny olona tsy mino any Ahosoa any dia zany Ahosoa ilay manala tamin'ny fahotana hiditra amin'izay tsika hoe izaka eny toe mpanota ary aloha rehefa eninao zany rehetra zany ny mpanotra dia ny olona tsy mino an'izao toe Andriamanitra Abrahama zao zay aloha ary nariny Andriamanitra Abrahama dia iayavah ary zay miaraka aminy dia afaka amin'ny fahotana nosoloanareo Andriamanitra hafa io ayavah io tsy hoe mandinika zay nanovainareo anazy ihany fa be dia be nanaovanareo anazy ihany ary zay netrany tsy niaraka tamin'io Andriamanitra ayavah io a dia lasa mpanota daholo manerana an'izao tontolo zao porofon'izay ianao aza mandainga ianao iainanao zany hoe tsy maintsy manao ratsy zany ianao mandainga mangalatra misoloky tsisy mandeha marina mihitsiny satria mandrefy ny tenano a ny sasako manambady efatra nefa no milaza fa miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama manambady folo na dia misy manao fampianarana hoe ka be loatra ny vehivavy ka tsisy mpamelona izy fa aleo izy atao lehilahy ray atao manambady be dehibe misy mamorona fampianarana ohatran'izany le olombelona ianao ny te hijangajanga ny tena marina ko ataonao zany izy zany sary misy daholo zany ao ny sasany dia tena hovaina fotsiny le anarana sasany laza fa mivavaka amin'ny Andriamanitra Abrahama nefa ny manao manompo sampy manao sikidy mifamosavy zava-dozany e zany ny fijangajangana moa dia efa tsy resahana intsony tsy misy Andriamanitra Abrahama zany namelany io hoe lehilahy ray manambady be dehibe io fa efa namoaka lalàna io Andriamanitra Abrahama io tamin'ilay Ahosoa ilay zanany malalan'izay ny rahany efa fanaporofona ve tena niteraka io Andriamanitra io ka tsy resahako intsony io Ahosoa zanany malalana io mihitsy namoaka ditsy lalàna satria mpaminany io ary ny mpaminany Israely any efa nampianariko antsika fa tsy maintsy enona ny mpaminany Israely any dia ny mpaminany Israelianina farany nefany a Ahosoa namoaka lalàna hoe lehilahy ray a manambady vehivavy ray za so tsika hijery an'izay teny zay any boky ny Filipianina any angambany izay hoe karoa kely a Korintianina lisika Korintianina voalohany toko fafito andininy faharoa Korintianina voalohany toko fafito andininy faharoa andininy faharoa anefa noho ny amin'ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy zay samy manana ny vadiny zany dia vakitsika io amin'ny teny frantsay dia fantatsika fa tsy eo koa ny manambady lehilahy be dehibe ny vehivavy na manambady vehivavy be dehibe ny lehilahy fa zao ny voalaza ato amin'ny teny frantsay 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2 toutefois pour éviter l'impudicité que chacun sa femme et que chaque femme ait son mari tsy misy hoe que chacun ait ses femmes non ozy ny teny ingilisy hoe no one man for one wife zay ny dikan'izay amin'ny teny ingilisy zany hoe un homme pour une femme que chacun ait sa femme donc zany hoe lehilahy anankiray manambady vehivavy ray lalàna navoakan'io
Andriamanitra Abrahama io tamin'ny alalan'ilay mpaminany farany Yahosoa nampidalena ny mpianatra araka ny voalaza soatra masina. Et que chaque femme ait son mari. Donc, un seul mari pour une seule femme et une seule femme pour un seul mari. Any vehivavy ray ao any lehilahy ray ao any vehivavy ray. Samy mandrefiny anazy daholo nareo. Fa teny mpaminany Israely any ary tsy azo lavina mihitsy. Samy mandinika sy mieritreritra hoe ino ty adalana be nataon'ireo olombelona ty. Zany tsy pazanao any amin'ny hery daholo zany. Tsy Andriamanitra Abrahama miaraka aminao rehefa nandika an'izany ianao. Fa zavatra hafa io arahanao io. Fianaran'ny Andriamanitra Abrahama fa mazava be iava ianao zany mba iza. Dia samy mandinika dia jereo ny fihetsika anao taorianan'izay. Fa ianao mahita mihitsy fampanota ianao ary rehefa mpanota anao tsy izy le miaraka aminao io, tsy izy ny tompoinao. Mahatonga sainy zay. Ratsika ry jery sary manaraka ny fanovana le anarana satria hoe tsy mino. Ny osa sy ny tsy mino. Na iza nanovan'le anarana dia efa tsy mino anao dika an'izay. Satria efa nampahafantaranao le anarana marina hoe Yahosoa. Rehefa tsy mino ny Yahosoa zay nanala olona fahotana ary natonga olona tsy manota intsony. Preuve tangible ozy ny teny frantsay zany hoe tsy azonao ialana mihitsy izy. Petraka tsara mihitsy le preuve. Ka raha ohatra ianao zany hainao zany fanapofona zany hoe lasa tsy mahay manota intsony ny olona rehefa tafaraka amin'ny Yahosoa. Rehefa henonao zany fampianarana zany hoe lasa tsy manota intsony ny olona rehefa miaraka amin'ny Yahosoa. Ka tsy mety nanatona ny Yahosoa ianao, efa mpanota ianao zay. Zay le hoe tsy mino. Le anao mampanota anao ary tsy nafaka anao fahotana mandraka androany. Inona ny atony tsy ninonao ny fahamarinana menanao? Rehefa tsy ninao an'izany anao dia ho any amin'ny ilana anao dikan'izay. Zay hoe ny osa sy ny tsy mino, ianao zany teneniny zany. Satria le ny tompoinao tsy nafaka anao tamin'ny fahotana, mampanota anao mandraka androany, tsy izy ho iny. Ianao ny ara-ny fitsarana hoe tsy mahazo makany amin'ny lanity ianao. La ny andro mivavaka any ianao ny teny izy. Zay. Tsy mino anao. Efa tenenao fa tsy izy ny Krismasy. Namoaka lalàna teto mihitsy ny ambasadeur ny Yahosoa Eliasy ny tenako. Hoe ity lalàna mirano milaza fa tsy azo atao mitandrina an'io Krismasy io na mankalaza an'io. Mamaly fotsiny nareo avy any hoe zay tsy maintsy mitandrina Krismasy satria maneran-tany ny anaovana an'io. Fiza milaza fa rehefa maneran-tany dia tsy maintsy ataonao. Fiza moa milaza aminao fa rehefa atao maneran-tany dia mety ny dikan'izay. Lalàna aveza no miteny an'izany, fampianarana avy any amin'izy no namoaka an'izany. Nareo amin'izany zany zao dia fandikan-dalana ataonareo olombelona daholo zany hoe tsy te halala nareo. Ka rehefa tsy te halala dia aleo zay tsy te halala mandeha makany amin'ny lalana tsy te halalana zany fa ianao zay maheno kosany a miverena ty amin'ny fahamarinana. Verena ty amin'ny fahamarinana. Manatona ny Yahosoa, manaraha ny Elia amin'izay ianao. Re zao mariky ny tsy finoana daholo reny. Hoe le ny tompolo ohatra amin'izay nampanota anao, ary iny fa mbola lasa nandeha nanota indray anao satria efa niporofona taminao fa tsy azo atao mahamantatra an'io zanak'Andriamanitra io tao amin'izy nofo. Tsy azo atao intsony zany. Na dia fantatsika aloha izy zany tsy azontsika atao intsony zany. Lalàna anapetraka mihitsy anie zany. Nefa ianao dia mitondra an'iny baibolinao iny. Nefa ianao dia mbola nanao ihany ianao. Ka tsy efa mini manota avy ianao dikan'izay. Raha mini manota antsika efa nanao daholo nareo zao tamin'ny 25 Desambra iny. Niara nanota daholo nareo rehetrarehetra. Zay ho teny hoe niara-nirona. Niara-nirona amin'le any amin'ny tsisy tsony e. Samy mieritreritra. Samy mieritreritra. Zay. Andao vao aventsika hoe tsy ekeny dada Iava mihitsy ny anovana an'io anarana io. Zao fakitsika izay teny zay arika hatramin'ny bokin'ny Isaiah 40 firy moa zany 48:11. Isaiah 48:11. Dia mandray antsoratra daholo zany nareo Isaiah 48:11. No ny tenako, eny, noho ny amin'ny tenako ihany nanaovako an'izany. Indrisy lotoina ny anarako. Fa ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Zay. Indrisy izy lotoina ny anarako fa tsy omeko ny hafa io voninahitra io. Zany no pirofo fa tsy ekeny dada Iava mihitsy ny anovana ny anarany. Raha Iava no mena voninahitra dia tsy azo novana teo hoe Jehova na Jesosy na i Jesoa na i Jésus na Jesasy na Alà na Abrahama na Visnu na Siva na Boda na tsy haiko intsony izay mety antsoinao any. Non. Tsy azo atao.
Andriamanitra tokony ny Andriamanitra tompony zao tontolo zao sy nahary anazy dia ny rehetrarehetra hita maso ny tsy hita maso be dia be ny tsy hainareo tsy fantatrinareo ny nahary an'izany dia ilay mitondra anarana hoe Yahveh, dada malalako, dada ny Eliaza, dada ny Yahoshua zany. Tsy omeko ny hafa ny voninahitra nefa nefa nomenao hafa izy. Ny voninahitra tokony mena dada Yahveh nalefanao tary amin'ny Andriamanitra tsisy tary. Efa nanoty ianao ary miomany ny atezerany dada Yahveh, zay ilay hoe tsy maintsy makany amin'ny elo hoe miomany ianao. Niaza mba maty moa ianao io. Miomany ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ianao. Niaza mba maty moa ianao io. Miomany ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo. Ny fanovana ho an'io anarana io. Yahveh novainao zavatra hafa, Yahoshua novainao zavatra hafa. Miomany ianao. Zay ilay toe tsy mino. Ianao tsy mino mihitsy fa ny inonao dia Andriamanitra mametraka anao ho mpanota, zany ny inonao. Andriamanitra mandefanao makany amin'ny elo, zany ny inonao. Tena mampalahelo. Mino tsara ny tenao dia refesy ahoana ny alazanao fa ho avy ho tonga any amin'ny lantilanitra zany. Tsy makany ianao. Oneko anao valy tsy makany. Ary io tsy azonao forcena amin'ny teny fotsiny azy tsy maintsy makany. Nga io azo tao azy zany. Tsy makany fotsiny zao koa ianao. Zay koa tsy azonao lavina, tsy mahazo makany ianao. Aiza any amin'ny lanitra. Tsy mahazo makany ny mpanota, mpandika lalàna. Ahoana ny anaran'io Andriamanitra io no voavainao. Ary no voaporofo satria tsy afaka tamin'ny fahotana ianao. Mpanota ianao mandrak'androany. Zay. Efa voaporofo mihitsy hoe ianao ngefa mpanota foana e. Ka rehefa mpanota dia tsisy Andriamanitra marina miaraka aminao zany. Satria ny lalàna dia hoe fa izay rehetra nanota dia sady tsy mahita anazy no tsy mahalala anazy. Mazava be nge izany lalàna zany. Noinka efa antsika ny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9. Jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy ao. Fa izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota. Koa izay rehetra manota dia tsy nahita anazy sady tsy mahalala anazy. Nareo tsy nahita anazy io ilay mpanota ary tsy mahalala anazy. Iza zany no hitanareo mpanota io satria ny soatra masina dia milaza fa tsy nahita anazy nareo tsy mahalala anazy. Ianareo mpanota nge miantso Jesosy Jesoa. Eto nefa ny teny hoe tsy nahita anazy nareo ary tsy mahalala anazy. Tsy izy nge zany Jesosy Jesoa dika. Tsy izy Jesosy, tsy izy Jesoa, tsy izy Jésus, tsy izy Jesus, tsy izy Daholo rehetra rehetra any. Rehefa Andriamanitra nahampanota anao dia tsy izy. Aza mba miteny Andriamanitra Abrahama zany fa tsy izy io. Nampanota anao. Lasa mbola manao idôlatria anao. Lasa mbola manao ny fanompotsampo maro samihafa ataonao. Lasa mbola manao famisaviana ianao. Zava-doza amin'ny natao. Samy mieritreritra. Ny fijangajangana, ny adultère ataonao foana. Andriamanitra izy miaraka aminao. Tsy ilay Andriamanitra marina. Saingy izy moa tsy manampiseho hery sy fahefana taminareo dia zany izy tiavanareo hoe tena mahery ianareo fa tsy ohatran'izany intsony zao. Tsy ny nareo zany no mahery fa efa tonga eo aminareo hoe tena mahery. Ary tena ny tompony hery sy ny fahefana mihitsy ty tonga ty. Yahveh no anarany. Ary ny zanany dia Yahoshua. Ary ireo anankiroa no naniraka ny Elia. Ziady Eliazy hitany masonareo. Tonga izy ty. Rajavy za manaporofondrony tsy mety ataonareo. Mpanota nareo tsy ho any amin'ny lanitra zany mihitsy ny noviana. Fa mpanota. Ka mampanota ny mpanota dia tsy afaka makany amin'ny lanitra ny mpanota. Fa ny mpanota dia tsy maintsy tsipy ho any amin'ny elo. Ary tsy maintsy ho any amin'ny elo mandrakariva mihitsy nareo satria manino. Atria nanao tsy mety. Ary rehefa manao tsy mety dia tsy maintsy ho any amin'ny elo. Ary rehefa mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo. Fa ny mpanota dia tsy maintsy ho any amin'ny elo. Voalaza lalàna zany hoe mazava-be. Ka anjarantsika no mandinika sy mieritreritra an'izay manomboka eto hoe aiza ny plasinao. Anisan'ny fahotana daholo zany rehefa manao tsy fahamarinana. Ohatra ny tsy fahamarinana rehetra rehetra. Rehefa kitso indray zay. Tia ny kilasin'ny mpanota ty.
andao le tsika dia anome karazana teny maro samihafa zany. Jaona voalohany a toko fahatelo a toko fahadimy zay fatindrindra toko fahadimy andin'ny fafito ambin'ny folo anga manisy izay diso misy lovaina ty fa tena blokiko kely lo kely le mandeha jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fafito ambin'ny folo ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetrarehetra zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany a dia efa hotana daholo ny dikan'izay zay voalaza ny lalàna zany zay zany hoe rehefa hoanao ny zavatra tsy mety eo anatreny andriamanitra ianao zavatra makany amin'ny tsy marina dia efa fahatana zay aritra dia tsy miditra any amin'ny lanitry ianao zany mahatonga ny olo ato amin'ny Yehosoa parfait tena tsisy kianina tsisy tsiny fa ny mpanota koa zany dia mitsipy makany amin'ny elo ary io raha hoe mpanota ny olona mandeha amin'ny tsy marina rehetrarehetra mamitaka manainga misy loka zany na hoe mpanota zany rehefa tsy fahamarinana dia mpanota ary rehefa mpanota dia tsy mahazo makany amin'ny lanitry ny lanta tadidio strict ny fidirana any Andriamanitra masina sy marina ny tompo trano any a dia tsy tia zavatra maloto izy ka ianao tsofotsofoka any amin'ny trano ihany roany ianao satria maloto tsy mahazo miditra any ny ratsy ozy ny teniny fa ny masina ihany no mahazo miditra makany masina sy tsara zay mazava be mihitsy ny teny ohatra rehefa tsy mankatony io teny io anao dia efa mpanota ianao zany se eo tsy aloha hitsandraitsika amin'ny teny manaraka mihitsy hoe ahoa ny andrefesina hoe manota indray ny olona anankiray fa rehefa tsy famarina zany dia efa ota misy lalàna no menanao dia indray ny andrefesana anazy rehefa nydikainao lalàna ny Yehosoa dia mpanota ianao zay indray no resantsika eto indray hoe lalàna ny Yehosoa rehefa nydikaina dia efa mpanota koa ianao aleloha efa mety antsy fa aleo arahantsika izy fa mety daholo jaona voalohany hoe toko fahatelo a andin'ny faefatra jaona voalohany toko fahatelo andin'ny faefatra zay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota no fandikana ny lalàna zay ndray zany noteny hitantsika eto amin'ity sary manaraka ty hoe ny ota no te hoe fandikana ny lalàna ary zay rehetra mandika lalàna no te hoe manota zany hoe rehefa manota ianao zany a rehefa nanota ianao zany a nandika lalàna ianao nydika an'izay zay zany nydika an'izany ao zay tsy malala mazava be zany teny zany ary tena mipetraka tsara mihitsy le fanazavana ina zany le lalàna hoe mampanota anao zany ataontsika aloha hiverina rika hatramin'ny didifolo efa namoaka didy dada Iava fa ny lalàna Mose dia tsy azo anam-pina tsy azo anesoa Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 aza ampianareo ny teny a izy dao zany le mpandika lalàna zao le tsy mahazo makany amin'ny lanitry ny lanitra efa fitsarana zany ty meny izy ady Elianao ty Deutéronomia toko faefatra ty lalàna mitsarana-nareo dia samy mandinika ny ataony amin'izay a dia mboary teny zao ny andamianareo ny fitsarana anareo fa efa meko izy ty ahoana ny amarinareo anazy ketriketreo amin'izay ary dia hitantsika ny mahafaka anareo Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo ary aza anesoa anareo fa tandremo ny didiny avy Andriamanitra izay andidiko anareo tsy aza atao zany manampy sy manaisotra ny teny amin'ity didifolo sy lalàna Mose ity zavatra nisy anefa tsy navelany dada Iava natao ntsony ny fisoroonana fa ary avo manao fisoroonana nareo a dia mitovy mamoraka vozona alika sy mitondra rakisoa fa ny tena mipetraka izy aminareo nefany izay mitandrana didifolo no mba hananatanteraka ny fankatoavan'io fisoroonana io satria ny lalàna ny fisoroonana dia ao anatin'ny boky ny Levitikos toko 4:12 ny boky ny Levitikos toko 4:12 ray manontolo no milazany hoe ity ny lalàna ny fisoroana ataonareo a mba hanafana anareo amin'ny fahotanareo a indray mandeha Sataona ary lalàna tsy azo sarana amin'ny bokyny Mose zany loka avaketsika ny Levitikos toko 4:12 fa misy lalàna atao hoe fisoroana fanafana ny fahotana zanak'Esely a indray mandeha Sataona Levitikos toko 4:12 a andin'ny telo amby telopolo a aleo zany dia efatra amby telopolo efatra amby telopolo avy hatrany
Levitikos 16:34. Ary ho lalàna mandrakizay ho anareo zany, hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona, hahafahany amin'ny fahotany rehetrarehetra. Any hoe misy lalàna fanafana fahotany indray mandeha isan-taona zany atao ho an'ny zanak'Israely lalàna ny fisorohana. Ka io Levitikos 20:2 io zay le hoe tsy azo anampiana, tsy azo anesorana. Fa ny tena mipetraka, marina nefa zareo tsisy nanao io Levitikos 20:2 io. Efa nandika lalàna nareo, satria hoe tsy azo anampiana eo, tsy azo anesorana. Ka rehefa mitandrina didifolo nareo dia tsy maintsy nanao lalàna ny fisorohana. Ao nefa nareo tsy nanao lalàna ny fisorohana. Mba valia kely izy ry mpitandrina didifolo rehetrarehetra dia anareo mpivavaka sabotsy, mpivavaka lahady. Aiza lalàna ny fisorohana tsy nataonareo? Iza moa no miteny tanareo ampidireo zany andriamanitrinareo zany, Jesosy nataonareo nitsofoka atao anatin'io fitoerana io, io resaka fisorohana io. Iza nampanao nareo an'izany? Fahotana matsiravina tahaka ny ahoana tena nataonareo ity? Mpanota nareo, tena nanota mihitsy nareo, satria nandika lalàna. Meko ny fanazavana teo hoe raha ny didifolo zany dia tsy raha teo afaka amin'ny fahotana ianao dia manao fisorohana anao indray mandeha isan-taona. Zay vao afaka amin'ny fahotana ho an'izay mitandrina didifolo. Nanina tsy nataonareo zay? Satria tsy azo esorona ao anatin'ny didifolo lalàna ny fisorohana Levitikos 20:2. Nefa nareo rehetrarehetra tsisy nanao an'io. Dika zany fa efa nandika lalàna matsiravina be nareo eo mason'io dada Iava io. Ary tsy mendrika anareo tsony miditra any amin'ny lanitra ny lanitra, satria efa nanota ny didi nareo ary nandika lalàna amin'ny Mose. Mendrika anareo ny fitsipazana makany amin'ny hely. Miomanareo ry sabatista sy aladista rehetrarehetra, dia mivavaka sabotsy sy alahady dia dika an'izany. Préparez-vous pour être jeté en enfer. Ny teny anglisy hoe be ready. Mba ataotaoko fahatany izy fa ohatra metimety any zany teny zany. Be ready, zay zany ready, satria ready izy fa tsy riviva, be ready zany, ohatra ohatran'izay le izy. Dia soyez prêt zany ianao fa tsy himpany amiely hoe. Hitako ianao zay tena zezizeze teo tsy hoany io. Mba valia kely zay. Fa raha andeha anontania ianao aiza ny Levitikos 20:2 tsy nitanteranao raha mitandrina didifolo ianao. Toza ianao hoe ka ny tenin'Andriamanitra rehetra amin'ny boky Nisiana ampianariny ambasadeur Innocent tsy azo atao tsony io. Zany no porofo fa tsy azo ataonao tsony mitandrina didifolo, ny dikan'izay fa miala ataonao. Raha vao mibloke ny dada Iava io dia midika avy hatrany fa aza mitandrina io tsony. Ary ny porofo mitoaka amin'ny tendanao poteny hatrany amin'ny tempolin'i Jerosalema tsy navelana notandremana intsony, ny dikan'izay ny didifolo tsy navelana atao tsony fisorohana. Ka iza nampanao an'io? Nanina nalainao raha Jesosy dia natsofoka anao tao dia lasa anao mitandrina didifolo? Tena fahotana matsiravina mihitsy ny nataonao. Miomana ry mpitondra fivavahana sy ry mpivavaka zay niaraka taminy, miomana ianareo. Nao ika afaka itsika tena dada Iava mihitsy nanafoana ny didifolo voalohany ao nefa anao mbola mitandrina. Efa fihetsika mandrava didifolo iny nataony amin'ireny hoe nipoteny ny tempoly. Ary anao filazana izy hoe zay mbola manao fanahy ianareo mitovy mitondra ranalika. Ahoana moa mbola hidiranao amin'izany? Ny fanaovanao zany ange dia midika fa tsy ady amin'io dada Iava io ianao. Zany no porofo fa tena nandika lalàna matsiravina mihitsy ianao. Efa niteneniny fa tsy mety tsony mitandrina io satria izy mihitsy ny bloke an'ilay fanaovana fisorohana zay fanafananao ny fahotana. Matoa anao nitsy atao anatin'ny didifolo io dia efa nisoratana ohatran'ny voatango ianao hoe ianao dia efa lasa mpanota ary ianao ihany no confirme terenao fa mpanota. Dika zany fa tsy ho any amin'ny lanitra ianao. Ianao mihitsy nanao sini fa dia mpanota ianao. Satria efa tsy misy famafana fahotana intsony amin'io rafitra io. Satria efa mipoteny dada Iava amin'ilay Isaia 66:3. Doika avy akitsika Isaia 66:3 hoe zay mitandrina zay mbola manao ny fitandremana didifolo efa mipotena ilay fisorohana tsy azo atao tsony. Ka raha mipotena ny fisorohana tsy azo atao tsony zay miditra ao zany dia efa mpanota automatika. Tsisy tsony famafana fahotanako. Zay ny lozika ny zavatra ary marina be zay. Fa jereva nge nataon'ilay olona indray fantany fanoravana tokoa ilay fisorohana fa nalainy Jesosy Jesoa Jésus Jizasy dia natsofony teo amin'ny plasin'ilay fanaovana fanesorana fahotana. Tena ohatrany hoe manompa vararaka ny dada Iava mihitsy ny tena marina ilay Andriamanitra Abrahama
ompavararaka tena makany amin'ny dada Eva mihitsy hoe ianao ny tena fonina ty fa zay sinoana hafa ndray ty Andriamanitra so adalalana ataonareo olombelona zay. Zany mariky ny mampanotanareo ary zay mivavaka iray miantso Jesosy Jesoa Jesus Jesus ary mitandrina didifolo automatika nanaraka an'izay dia nilaza dao tamin'ny vava fa tsy maintsy mpanota ka inona tonga an'ireo mpanota tsisy fanafana fahotana. Isaia 40:7 teto nanaporofon'ny dada Eva fa tsy mila ina moa tsy mila le fisoroana nataonareo tsony ary anisana nampiteny tempolony zany no fanamarinana hoe tsy mila nio tsony Isaia 66:3 zay mamono omby dia ohatra ny mamono olona zay ary le zay. Zay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona rika ary zay manatitra fanatitra hoana ohatra manatitra rakisoa ary zay mandoto didika azy manimpofona fanatitra-patsirovana dia ohatra misaotra ny sampy. Zany ange le olona fa milaza mihitsy hoe tena tsy mety amiko mihitsy le zatra ataonareo e ary tena mahatezitra anazy mafy mihitsy le zatra ataonareo. Ahoana am'izay ny hevitra anao ara nefa ianao dia tena nesoronao mihitsy nyty Isaia 66 ty tokoa tena natanao mihitsy nananaisotran'io fa nisoloanao an' Jesosy daholo le zavatra etra atao sy Jesoa. Iza nampanaonao an'izany lalàna taizana fanaonao an'izany nefa ianao dia mety sotra mivandravandra hoe aza nampina dia aza nesoa dia autonomie 4 ka ny fampidiranao an' Jesosy Jesoa tao anatin'io plasin'io fanaovana asorona omby sy ondry sy osy io dia midika fa tena nososenao ny teny dada Eva hoe aza nampina dia aza nesoana nososenao zany teniny zany ninonino no teneninao atika mahitsy be le teny aza nampina hoe dia aza nesoana eny fa nale zanak'Andriamanitra dia ny teny mihitsy hoe tsisy ho foana ny amin'ny didy fosy lana mose eo ho an'izay mitandrina azy na teny tsoratra ray aza na ina moa na litera ray aza zay ny teny le zanak'Andriamanitra. Nefa ianao ty tena nanala sy nanaisitra mihitsy ahoana moa ny afaka anao am'izay ary mpitondra fivavahana sy mpivavaka zay tandriny didifolo efa fitsarana ty meko anao ty ndana tadiavo teny zao ketriketry eo ny afaka anao ary meo anany valy teny raha mahita ianao fa raha nahita avenareo tsy efa niakatra tety nareo ny teny taminay ao valiko ianao aiza ny amalinao io lalàna eny meko anao fa tsy torapo soratra mivandravandra be hita vo masonao io. Zany ilazako aminao zany eo mieritreretana mihitsy ianao ny teny izy mazava be ny teny dada Eva hoe tena raha mbola manao an'io dia tena zavatozy tsy mety nefa dia natsofoka anao to fotsiny zao Jesoa raviavakitsika am'izay ny teny Eosoa araka ny boky Matio vetsika ny teny Eosoa Matio 5:10 ty le mahafinaritra be mianao an'ity dia averiko aminareo mihitsy izy Matio 5:18 ahoana ny teny Matio 5:18 tena voalazanao mihitsy izy averitsika mihitsy zao ny voalaza ato Matio 5:18 fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna ny Mose na i Mosesy na Moizy na dia litery iray aza na tendrotsotra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra tsy misy ho foana ho an'io zany tsy azonao foana ilay zanak'Andriamanitra mihitsy anao sy fa tsy azo foana an'io ho anareo zay mitandrina anazy ny tika zany. Mazava zany fa raha mitandrina didifolo ianao dia Iahosoa mihitsy milaza fa dia tsy maintsy ataonao ny fisoloana nanino ifa ianao tsy nanao ny fisoloana fa ilay zanak'Andriamanitra sampona be avy any sa tsy izy fa niforoporononareo avy any ary Andriamanitra tsisy fa tena sampy inona tsofoko nareo tao tsy fa mety avetana ny dada Eva mihitsy ny fety nataonareo ty tena miantsiady amin'io Andriamanitra Abrahama mihitsy nareo rehetrarehetra miantsiady nareo teny izy ka zay ngena hoe miomany ao amin'ny teny anglisy hoe get ready hoe soyez prêt miomany ianao fa tsy maintsy makany amin'ny elo ny olona mpandika lalàna ianao io dia nandika lalàna mihitsy ianao fisoloana tany dia nibatainao avy any nesoronao dia natsofoka anao tao ny Jesosy anao sy ny Jesoa anao Jesus Jesus anao iza nampanaonao an'izany izy tsy tianareo mihitsy mianao ny Elia satria mahitsy be ny teny Elia fa ny teny Elia manaraka anareo mandra-patapiky ny fofony anareo eny fa naiala izy ianao dia eo mihitsy ny teny Elia iverinao misofonao ny teny Elia ahoana ty teniteny ho any tsy ho afaka amin'io teny Elia io zany nareo fa Elia sy Iahosoa anankiray zany
Fanteny eo zany zao averiko aminareo za raha izy ny tonga ty de ohatry zany natao fa io ihany no averiko aminareo fatanindry za mimietreritra atsika ino ty zatra nataonareo ty ny mpitandrana didy folo moa efa teneny hoe tsy mety tsony satria maninona efa foana ny fisoroana rehefa foana ny fisoroana tsisy fanafana nao amin'ny fahotana ntsony ao raha miditra ao anao iza nampitolatonanao miditra ao ray zay satria dada evavy teny hoe tsy mety tsony tsy tiako a foanako ny fisoroana foanako ny tempoly a dikan'izay tsy mahazo mipetraka amin'ny tsony nareo fa tsy mety amiko tsony raha mipetraka ao anaty io nareo a de mpanota mandrak'izay nareo de tokoa nareo mpitandrina didy folo fa mpanota mandrak'izay nareo niatra tanareo ny teny dada evavy mbola ny amplifienareo no amafisinareo ndray ny fahotanareo ny soronareo tokoa re fisoroana fa nampidignareo an jesosy jesoa andriamanitra ty nataonareo lalana teza nampanaonareo an'izany nga tsy hita voamasina reo le hoe tsy azo nampiana de tsy azo ny esorana ary namafitsy le zanak'andriamanitra hoe tsy azo ro foanana ny teny ao raha mitandrana io de tandremo izy rehetra rehetra ary rehefa hialana io mialana izy rehetra rehetra zay ndray izy mety a tahaka ny ato amin'ny Iosoa zay moa tsy ady tsy miditra amin'io zany nyanay lalana ny Iosoa na ranay ay tsy miaraka amin'ny didy folo zany io rehefa nravahany Iosoa ato amin'ny azy fijaliana efa nomeko anareo ny fanaporofony nomeko anareo ny démonstration fa nareo tsy mino araka le tenin'Andriamanitra iny io satsiny tsy mino ianareo ie zany tsy mino zany ianareo mpiantso jesosy jesoa jesus jizasy nareo zany tsy mino zany ianareo io voalaza ny tenin'Andriamanitra io tsy mety ninonareo daholo ny teny nampianariny lehilahy rehetra rehetra nefa de teny marina no menanao ka nareo nino ianareo nge tratran'io teny io io satsiny tsy mino ianao zany tsy mino hoe diso io Andriamanitra anao io tsy mino hoe fa mpanota foana inganao nganao mety minonao zany anat hoe voapetaky ny vy mamay sainao niaza mba maty e ozy ny teny arika hoe miomany e niaza mba maty anao fa any amin'ny ena fandikan-dalàna mahatsirava nataonao mioapapana mihitsy ny fandikan-dalàna zay raha hitodika indray a amin'ny retetra ny fandikan-dalàna nataonareo de efa petsaka mihitsiny ao ny Andriamanitra trinité nataonareo ao ny Andriamanitra monoteisme manampianarinareo zany zao de mariky ny mampanotanareo daholo zany hatrany amin'ny batisa nataonareo ny batisa nataonareo amin'ny anarany jesosy na ny anarany jesosy nareo tany iny aloha de efa Andriamanitra efa fausse marque efa tsy izy iny efa mpanota daholo zay niaraka taminy fa nataonareo foana ary tsy telala mihitsy nareo e olona mpanota ny nampianatra an'izany reto eo amin'ny anaran'i jesosy de nanao tokoa diso indray ho ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina zay na tonga nampianatra farany teo hoe raha ny anaran'ray aloha de Yahava maran'izay anaran'ny Yehosoa de Yehosoa maran'izay ary meo ana ny anaran'ny fanahy masina fa misy amin'ny million ngery zareo de izy am'ireo anarana fanahy masina million reny no raisinao zany izy am'ireo zara nanomenareo santiony misy natao hoe fanahy fitsarana fanahy masina fanahy fandringanana fanahy masina fanany fanatanterahana mbola fanahy masina ary ny fanahy masina ny rana anatin'ny olona fanahy masina daholo zany amiliona isany reo izy am'ireo no raisinao ny anaran'ireo zany mba meo kely ny valiny afa izy am'ireo no raisinao tanao zany tsy fahafantaranao nin'iny le asan'Andriamanitra ny tiana tenena amin'iny hoe tia ny asan'Andriamanitra efa nanao ny asany dada Yahava ele manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny ray efa ny asany ray ny dikan'izay manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny zanaka satria efa ny asany zanaka ary manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny fanahy masina satria le fanahy masina koa miaso avy any amin'ny dada Yahava daholo zany sara zany fa tsy akoa ny mitadiavinao ny anaran'ireo de ataonao an'izany daholo ny olona tsy izay mihitsy ny izy fa manao vabatisa azy ho amin'ny anaran'ny reto zay ka raha manana ny anarany ray de mananarana ny zanaka ary ny fanahy masina misy amin'ny million isan'ireo ny anaran'ireo be dehibe de ahoana tanao zany tsy mampitombona an'izy zany zao de efa fahotana nataonao daholo zany ary zay nitovana ny teny hoe matoy eo so amin'ny teny hoe ary manaova batisa azy eo amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka raha fanahy masina lalàna anie zany e ahoana mbola asara ianao mandika an'izany teny zany ary rehefa novainao ny lalàna ny batisa de efa mpanota ianao zay na tonga na ny teny hoe nareo samy mpanota ingahoana anao an'io sary ratsy io e ny Andriamanitra nareo efa mpanota avy any amin'ny devoly ianareo mpanota de le tenin'ny Andriamanitra efa tsy izy avy any
ny telo le mpitondra fiavana efa diso mpanota avy any, ino no arahanareo? Samy mpanota miara-fampiteny, miara-fampitatana, ohatrany hoe jamba miara-fampitatana any akady ny fiafarany. Zany angino ataonareo e? Le mpitarika mpanota, mamoaka teny tsy izy le mpanota, ino no arahanareo? Ena tonga anao fanazavana hoe izy milaza anareo fa marina ny trinité, efa mioky ny fampianarana iny. Izy milaza anareo fa marina ny monothéisme, efa mioky ny fampianarana iny. Samy fampianarana diso daholo zany. Satria mieritreritra ny dikan'izay. Andriamanitra tena miteny anareo mihitsy hoe maiza mandinika tsara, ary maiza mamantatra ny lalak'arika. Fantaro ny tokony ataonareo. Aoka tsy hanao totoa mihitsy ny intsony fa tena andinika ny tokony atao am'izay. Aoka tena mantatra ny tokony atao am'izay fa tsy hanao foana am'izay. Aza manaiky vonoiny olona any amin'ny elana fa tena tsy mahazo mety sana ange ny olona tsy masiny e. Zay ny antony tonga nanome fanamporifonao tahaka an'izao. Farany. Raha mitodika manokana ho an'izay rehetra ato amin'ny Ehosoa sy aniro ato amin'ny Ehosoa. Fady indrindra ny manohitra an'izany atao hoe tenin'ny Eliasa. Na manambany an'izany. Lalàna avy hatrany fitsarananareo no mieko anareo fa raha vao zany mihitsy ny voatohitrinareo zany teny zany. Fanambanina ny Ehosoa mivantana zany. Fanambanina ny dada Iava mivantana zany. Tsy nafantatra an'izany dada Iava zany nareo raha tsy teo Elia. Tsy nafantatra an'izany Ehosoa zany nareo raha tsy teo Elia. Teny dada Iava sy Ehosoa azy ny dikan'izay matoa ny fahefana hiteny momba azy. Zay ny dikan'izay. Ao amin'ny bokinareo azy rehetra amin'ny Hébreu toko fa Hébreu film izy iny. Hébreu satria kely hoe manekeny mpitondra anareo dia manao avy azy. Hébreu film 13-17. Hainy rova tsy enjery mihitsy izy satria navo azy nga manity. Dahoary Hébreu 13-17 vasivasy zany fa tsisy an'izany koa. Anila zany ingeny ndray mivasivasy sady. Hébreu 13-17. Manekeny mpitondra anareo ka mano avy azy fa izy miambina ny fananareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola ampahamoana manaovany amin'izany fifaliana fa tsy amin'ny fisetoana fa tsy mahasoanareo zany. Olombelona kely tahaka anareo raha nomena zany teny zany hoe ankatoavo mpitondra anareo fa ary ekeo izy fa izy miambina ny fananareo. Fery anga tsy mampiambina ny fananareo fotsiny fa mitondra ny fananareo ary mitsara ny fananareo. Lehibe ny mpitsara zany Eliasa. Any amin'ny lanitry ny lanitra. Ary efa nampianariko loatra any amin'ny toerana hitsarako azy hoe atsy ny any andehanareo. Saingy zaho tsy mitsara zay da zany fa lasa miangatra. Efa nomeny Ehosoa atao hoe zandry zareo. Ary izay efa nomena sehatra amin'izany teny fanampy tsara. Zay ny antony nanomezana rehetra avoaka na hoe mpisolo vava. Satria andalo fitsarana nareo. Mazava kama zay teny Elia zay. Raha soatsika samitainao soa miariva avatsika. Sotra betsaka dada malay avany amin'izany teny zany. Fa teny nomenao zany atonga sainany rehetra rehetra. Iverenany fisainany rehetra rehetra ho any aminao marina ka tsisy mitsara velatsy eo anatrehanao. Na mitaka ny tenany eo anatrehanao. Fa ny tena fitiavana marina tokoa dia tena amin'ny lafiny rehetra rehetra fa tsy hoe amin'ny anankiray ihany. Dada Iava malalo. Ny angatako aminao dia hamerina ny sainy izay mbola mahay miverina ny aminao ny sainy. Hamantatra mihitsy ny hoe zany fahamaliana ny fitiavana zany dia tsy misy hoe ary misehatra ry marina tokoa fa tena misehatra rehetra rehetra zany. Marina zany tenao zany. Ampianaro zany dada Iava ho any amin'ny fony sy ny sainy tsirairay avy. Indrindra ho an'izay rehetra miady mafy tonga any amin'ny lantilanty ho any aminao. Mba tsy hisy tsony ny andringa eny am-pandehanana fa tena ay-amaly tsara eo anatrehanao. Ampiseho ilay tena fitiavana anao. Ary ho an'izay rehetra voalahatra ho any amin'ny lantilanitra ho any amin'ny fiainana mandrakizay ampitiraingana dada Iava. Dia ireo izay tsy mba namaly anao na nanohitra anao fa raha vao nahemoka resy lahatra dia ampitiraingana izy dada Iava. Voninahitra anao mandrakizay. Sotra betsaka dada malay Iava. Amin'ny anaranao Yahosoa. Alleluia. Amen. Dia miraha soatsiketra saontenao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana ho amin'ny manaraka andrea. Mara-pianarana mandra-piresaka vedao matao azy.